salama daholo tompoko fifaliana lehibe ho anay fiangonana refy androrakely ny manasa anareo tompoko mba hanaraka ny fandaharana zay karakaranay nomenay anarana hoe fiainana vaovao ho anao, fiainana vaovao ho anao. Ao amin'ny Star Times no ahitanao azy, canal 108 sy canal 788. Ao anatin'io fandarana io de misy ny toroteny, misy fampianarana, misy ny délivrance spéciale zay inonay fa isy fiatraikany aminareo zay manaraka zany fandarana izany. Ka dia asaina ianareo tompoko, ila zao namana tsiraray avy zao mantsy za manokana resy lahatra fa antetoana diavintsika ity dia isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho an'ny olon'Andriamanitra. Ka ifandarana zay anasako anao io ao amin'ny Star Times canal 108 sy 788 dia mandeha isky ny sabotsy atoandro amin'ny 12 sy sasany, isky ny sabotsy atoandro manomboka amin'ny 12 sasany atoandro. Ka de samotain'Andriamanitra avokoa amin'ny anarana Jesosy zay rehetra manaraka ny fandarana io dia ho avotan'Andriamanitra ny fiainana, ho sitran'Andriamanitra, ho afan'Andriamanitra amin'ny olana sy ireo gadra nataony devoly azy. Raso, rary fahasoavana ho antsika rehetra tompoko. Nous remercions l'Éternel de nous avoir donné ce jour encore pour ce culte, pour glorifier son nom. Et sachez chacun de vous que Dieu l'Éternel est parmi nous durant ce culte. Je vous salue donc chaleureusement, vous tous qui êtes déjà dans ce lieu. Et je vous salue, vous aussi qui nous suivez en ligne.
hiasa eto Andriamanitra androany. Voici ce que je crois profondément. Dieu va agir pleinement aujourd'hui. Raha tena nompo azy amin'ny fonao rehetra ianao dia hiasa eto Andriamanitra. Et si tu crois de tout ton cœur que Dieu va agir, il agira certainement aujourd'hui. Ianao mihitsy no ahita ny herin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao. C'est vraiment toi qui verras la force de Dieu agir dans ta vie. Ho fisaoratsen'Andriamanitra tompoko satria efa eto izy dia andao isika rehetra hiaraka hiteka faran'izay mafy. Car Dieu est déjà présent parmi nous. Acclamons le Seigneur. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Acclamons encore le Seigneur. Ataovy mafy ihany. Acclamez plus fort. Omena voninahitra ny Andriamantsika. Nous rendons gloire à notre Dieu. Ametraka ny fotoana rehetra ataontsika eto eo an-tanan'Andriamanitra isika. Nous allons remettre tout ce qui est aux mains du Seigneur. Dia zao no teniko manaraka. Et voici ce que je vous annonce. Aoka anompony tompo amin'ny fonao rehetra ianao. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Zay rehetra mety ho endrika fombafomba hialao tanteraka. Tout ce qui a une forme d'habitude et de religion, enlève-les. Fa mila manompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika. Mais tu dois servir le Seigneur de tout ton cœur. Ka dia mangataka azy isika hivavaka ho antsika rehetra, hivavaka ho an'ity fotoana ity androany. Et dans la communion, nous allons commencer ce culte par une prière. Père Céleste, nous te remercions encore de nous avoir conduits dans cette maison. Nous te remercions encore pour la vie, pour la santé, pour toutes choses que tu as fait qui concourent à notre bien. Merci également si nos frères et sœurs peuvent suivre ce culte en ligne par ta bénédiction. Nous remettons pleinement cet instant entre tes mains. Saint-Esprit, viens, remplis-nous, remplis ce lieu, remplis également chaque foyer qui nous suit en ligne maintenant. Et nous allons rencontrer ta face, nous allons rencontrer ta gloire ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika fa manana an'ireto ekipa ireto zay mitondra antsika ho amin'ny fampompiderana. Et nous remercions aussi le Seigneur de nous avoir donné ce groupe de louanges qui va nous conduire dans toute la plénitude durant ce culte. Efa tena vonina be izy ireo anentana antsika mba hanompon'ny tompo amin'ny alalan'ny hira. Ils sont déjà prêts pour nous conduire dans un instant de louange. Araka ny efa faonanay isika sabotsy zahay miaraka mivavaka ho fanomanana an'ity fotoana androany ity. Et comme nous le faisons chaque samedi, nous réservons un moment de prière pour préparer ce culte. Mino aho fa dia amin'ny alalan'izy ireo dia iserin'Andriamanitra hiasa eto. Et je crois vraiment qu'à travers cette louange et leur action, l'œuvre de Dieu va être accomplie ici. Tandremo asa mijery olona ianao voaka ny herin'Andriamanitra hivoaka avy amin'ny alalan'izy ireo no ekentsika hiasa amin'ny fiainantsika. Ne regarde pas plutôt leur face, mais capte toute la force de Dieu qui va vers vous. Horatsika mpitefantanana zany ny mpitarika fiderana amin'ity maraina ity. Nous acclamons le groupe de louanges. Toy izany teako ao an'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy rery ihany no voninahitra, fiadanana kosa dia ho antsika rehetrarehetra. Que la paix du Seigneur soit avec vous aussi qui regardez le culte en ligne. Amen. Androany dia te hisarika ny sainao aho hoe atsiaro hoe iza tokoa ilay Andriamanitra izay hitongavantsika eto foana isan'andro isan-kalahady. Dia mba fantatrao hoe miteny foantsika hoe lehibe izy, Andriamanitra lehibe izy, fa mba tena sainao ve ny alebiazany. J'aimerais captiver notre attention aujourd'hui concernant le Dieu dont nous servons. Et nous allons lire, avant de commencer la louange, dans Psaume 135, verset 5. Au nom de Jésus, oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Fa fantatro fa lehibe Jehovah, ary ambonin'Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na any amin'ny lanitra, na ety an-tany,
na ety ambony tany na amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra, mampiakatra zavona avy amin'ny farantany izy, manao elatra rahan-dranonohana izy, mamoaka ny rivotra avy ao an-trano fitehirizana izy. Dia ilay mamelo ny voalohany teraky ny Egypta na olona na biby. Tsy haiko raha voasaintsainao anatin'izany teny izany fotsiny hoe Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra dia afaka manao izay tiany atao izy. Dia androany ndaontsika hitsangana sahady. Dia ampifatoy amin'ny Jesosy ny sainao sy ny fonao rehetrarehetra. Dia saintsainy izany fahalebiazana izany androany. Tsy haiko hoe inona ny antony ahatongavanao eto, fa ilay Andriamanitra lehibe afaka matanteraka izay zavatra rehetra ilainao. Izy namorona ny zavatra rehetrarehetra, noho izany izay voary rehetrarehetra dia mbola eo ambany fifehezan'Andriamanitra daholo. Sais-tu que notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances? Il est sous contrôle de toutes choses. Alors rien n'est impossible à Dieu. Si tu peux lever tes mains dans le ciel et tu peux juste déclarer sa grandeur aujourd'hui. Lazao fotsiny fahalebiazan'Andriamanitra androany. Aza mitanisa ireo zavatra eritreretinao hoe lehibe, fa androany Andriamanitra fotsiny indraindraina. Misy teny izay milaza hoe aza tenenina amin'Andriamanitra ny ahalehibe any tendrombohitra anao, fa lazao amin'ny tendrombohitra ao ny ahalehibe any Andriamanitra ao. Dia ndao izany ataontsika androany. Tena hiteny fotsintsika hoe lehibe Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia hitanao ny fiovan'ny zavatra ao amin'ny fiainanao. Oui Seigneur, nous n'allons pas te dire combien est grand notre problème ou tout ce que nous traversons, mais nous voulons juste dire à nos problèmes que nous avons un grand Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et aujourd'hui, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, nous n'aurons pas crainte parce que nous savons en qui nous avons cru. Dia amin'ny fona rehetra izay Jesosy irandroany fa tsisy tahaka anao, tsisy tahaka ny fahalebiazanao Jesosy. Engenha sarani sivunina. Tu es rempli de gloire. Tu es rempli de beauté, de grandeur. Mitafy hazavana ianao. Ny fahazavanao dia mandroaka ny aizina rehetra. Dia ny feonao fotsiny dia lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra. Ka iry izay androany hoe lehibe ianao Jesosy. Ilaza hoe lehibe ianao. Ilaza hoe lehibe, lehibe ny tompo. Ianao le manjaka hatrizay tsy manam-pataperana ianao. Saintsainay mihitsy izany androany. Ianao le alfa, le omega, tsy nisy namorona anao. Lanitra seza fiandriananao, tany fitoeran-tongotra. Noho izany izahay hika amin'ny feona rehetrarehetra androany. Fa tena lehibe tokoa ianao. Ianao ilay telo izahay iray. Tsy takatry ny sainay anie izany Jesosy. Mety hoe lazainay foana nefa rehefa tena saintsainay dia endry tena lehibe tokoa. Sira ele
vatsika fombafomba zany iry zany fa raha saintsaina amin'ny saina maha-olombelona tokoa ny dia tsy takatry ny saina zany fahalebiazan'Andriamanitra zany tena tsy takatry ny saina maha-olombelona nefa zany ny Andriamanitra izay tompontsika Andriamanitra lehibe namorona an'izao rehetra izao nanasaraka ny ranomasina mena nampandresy ny olona rehetra tao anatin'ny baiboly ka inona ny olanao manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra goavana be zany kely sy bitika zany ao anatrehan'Andriamanitra fa ny fiainantsika dia ara-panahy ary miandry ny déclaration avy amin'ny vavantsika fotsiny ny zavatra rehetra eo amin'ny tontolo dia afaka miova ka raha hitenenao hoe lehibe Andriamanitra dia anaiky an'izany ny zavatra rehetrarehetra ka mety venao hira amin'ny fonao rehetra hoe lehibe ianao Jesosy ah. On va le déclarer de tout notre cœur. Combien tu es grand, Seigneur. Yes. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, combien tu es grand, plus que toute chose, plus que nos problèmes, plus que nos maladies, plus que toute circonstance, tu es grand, de tout mon cœur alors s'élève un chant. De tout mon cœur alors s'élève un chant. Oui, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu tout mon être entier, Seigneur, je vais t'élever. Alléluia. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Midela noza Andriamancho, midela falipiada. Azoarina amin'ilay Andriamanitra izay tompona nisafidy ilay Andriamanitra tena izy ianao ilay mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra sady lehibe ianao Andriamanitra no mpanao zavatra lehibe ihany koa.
mbola hira mafimafy antsika hoe mideranao Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Seigneur, entends nos voix et nos cœurs aujourd'hui qui élèvent juste ta grandeur. Manaiky izay ny falebiazanao, manaiky izay ny mahizy anao sy mahandriamanitra anao amin'ny fiainanay, manaiky izay fa tsisy tohanao ary tsisy azo oharina aminao. Androany zay tsy hoe mirahira fotsiny fa ny ao anatinay rehetrarehetra mihitsy manaiky androany. Lehibe ianao. Zany mihitsy Jesosy. Androany izay satria manaiky anao hoe Andriamanitra lehibe. Dia sa izahay manolotra ny mombanay rehetrarehetra ao am-pelantananao, le miazona ny zavatra rehetrarehetra. Oui Seigneur, parce que nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi nous nous donnons complètement et entièrement à toi. Parce que nous te faisons confiance, alors nous te donnons toute notre vie. Androany ianao, tsy haiko raha misy projet ao amin'ny fiainanao, raha misy zavatra tianao hoe ho tanteraka amin'ity taon'ity apetrao eo am-pelantan'Andriamanitra fotsiny zany. Satria fantatrao hoe izy lehibe mahay manova ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny ray segondra. Dia ndao androany tena asa amin'ny fotsika rehetrarehetra hanolotra ny zavatra rehetrarehetra ao am-pelantananao. Mety misy zavatsarotra ho lalovanao amin'ny herinandro, mety hiatrika fitsarana ianao na tsy haiko hoe inona ny zavatra mety hoe manahirana anao. Apetrao eo am-pelantan'Andriamanitra fotsiny zany. Dia ndao atoky azy fotsiny, dia ndao ariana daholo ny ahiahy androany. Fa ndao tsika hanana confiance hoe lehibe ny Andriamantsika. Seigneur, notre vie, nos études, notre travail, notre famille, nous te le donnons. Entre tes mains, Seigneur, nous abandonnons tout. Oui, prends tout. Oui, prends tout. C'est ça, tsinay tsona de kelas. Tu es mbola yezaka zay andeha amin'ny fahalalànay. Mbola yezaka zay andeha amin'ny fahaizanay. Fa iankina aminao tanteraka izay. Satria fantatra hoe lehibe loatra ianao. Lehibe mihoatra noho ny fisainanay. Lehibe mihoatra noho ny fisainan'olona. Lehibe mihoatra noho ny izanizy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy misy mahavita anay afa-tsy ianao irery ihany. Dia noho izany izahay ao anatin'ny hira dia tena sa izay manolotra momba anay rehetra ho anao. Halleluja. Antananao no apetrako indray ny momba rehetra, ny fiainako eo am-pelantananao, manao-koa. Donc mbola versika antananao Jesosy. Antananao apetrako indray zay momba rehetra, ny fiainako rehetra, zay momba rehetra, ny fiainako eo am-pelantananao, le tanananay manao-koa, mandraky izay Jesosy ny finoko anao, ny fatikiko anao. Ay anao no antonivelomako. Dia
voix Zay Jesosy androany fa hiara-dia aminao mandray zay. Iaina amin'ny teninao zay dia ankatody rehetra lazainao. Satria ny teny fikasanao dia tsy maintsy tanteraka. Alleluia. Indraindray mety hoe izy zavatsarotra lalovantsika fa tsika matoky fa ny Andriamanitra izay ivavahantsika no miandraikitra ny tanana ny fiainantsika. Ka ninona tranga, ninona anjoa dia matoky tsika fa izay miandra ny Jehovah dia tsy ho very fanantenana mandrakizay fa tsy maintsy tafavoaka mpandresy. Matoky izay Jesosy. Matoky anao fotsiny izay. Avelanay ny fisahanana ny zavatra rehetra amin'ny fonay sy ny sainay sy ny maha-olombelonay fa ankinay aminao ny zavatra rehetra rehetra. Peu importe Seigneur ce qui adviendra, nous allons juste te faire confiance sur toute la ligne. Sur toute la ligne, nous allons éviter de douter, nous allons enlever l'incrédulité en nous. Mais nous allons juste te croire à 100%.
matoky anao zay Jesosy aho. Tompo matoky aho fa mety ny fitondranao dia azo antoka hoe ny tananao mihitsy mitantana anay, ilay tananao mahery. Mety tsy ho takatra androany. Ny antony izay mahazo aho mety hoe mandalo zavatsarotra fa mifantatro dia fiafarako eo ampelantananao. Ka ninona iseo ninona anjo dia androso foana Jesosy. Satria tsy miova ny tenao hoe indro ianao ombanay matraka arivo ambara-pataperan'izao tontolo izao. Tsy maintsy mandresy aho Jesosy aho. Père Céleste, nous te remercions parce que tu assistes à ce culte. Il y aura une grande bénédiction que tu vas nous donner aujourd'hui. Tous les malades qui sont ici seront guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui traversent des difficultés, tu les sortiras victorieux. Nous prisons au nom de Jésus la puissance des ténèbres. Il n'aura pas de pouvoir sur nous. Merci au Dieu. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Le groupe de louanges peut prendre place aussi. Si Dieu le veut, nous allons prier à genoux après le message de maintenant. Nous allons prier de tout notre cœur.
andeha araky ny sitrapon'Andriamanitra. L'objectif, c'est que nous marchons selon la volonté de Dieu. Ka ho faly Andriamanitra mahita antsika manana fiainana tahaka izany. Et que Dieu soit dans la joie de nous voir avoir une vie pareille. Ho ataon'Andriamanitra eto ane izany tompoko. Dieu va le faire ici. Amaky baiboly avy hatrany isika no miritoko fatelo amby roapolo andiny fasio amby folo. Nous allons tout de suite lire la Bible dans Nombre chapitre 23, verset 19. Toy izao no voasoratra. Voici ce qui est écrit. Andriamanitra tsy mba olona kandainga na zanak'olombelona kanenina moa efa nilaza va izy ka tsy efainy na ifanteny va izy ka tsy hotoviny. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Luka toko voalohany andiny fafito amby telopolo. Luc chapitre 1, verset 37. Fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Ny lohateny niafatra entiko anareo androany dia izao. Le thème du message que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est ceci. Tsy mivadika amin'ny teny nataony ny tompon'Andriamanitra tsy to. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est fidèle à sa parole. Ka zay rehetra efa nolazainy araka voalaza ty baiboly ity dia hoefainy sy ataony tanteraka tokoa. Tout ce qu'il a déjà annoncé dans la Bible, il va le réaliser. Zay no mahandriamanitra an'Andriamanitra. C'est pour ça qu'il est Dieu. No zany mitaonantsika rehetra aho ny ino ny teny rehetra voalazan'Andriamanitra ato anaty baiboly ity. C'est pourquoi je vous invite tous à croire la parole qui est écrite dans cette Bible. Ary indrindra mba ankatoa ireo teny voalazan'Andriamanitra ato anatin'ny baiboly. Et par-dessus tout, à mettre en pratique les paroles de la Bible. Mitaonantsika ho amin'izany aho mba ahafahan'Andriamanitra manamarina ny teniny eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika. Je vous invite à cela pour que Dieu puisse justifier sa parole dans notre vie. Satria araka ny efa hitako hatramin'izay dia ireo olona mino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka ny ahitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany rehetra. Parce que comme j'ai vu depuis toujours, seuls ceux qui croient en la parole de Dieu et qui la mettent en pratique peuvent voir Dieu dans leur vie. Tantarako aminareo rehefa namalala fa raha misy olona tokony ho sambatra indrindra. Je vous raconte, bien-aimés, que s'il y a quelqu'un qui doit vraiment être heureux, averiko indray hoe raha misy olona tokony ho sambatra indrindra s'il y a quelqu'un qui doit vraiment être le plus heureux, dia ireo olona zay mino ny teny voalaza ty baiboly ity ka mankatoy izany. ce sont ceux qui croient en la parole qui est écrite dans la Bible et qui la mettent en pratique. Arabaky teny tokony ho sambatra ny olona mino ny teny ao anaty baiboly ity sy mankatoy an'izany. Tous ceux qui croient en la parole dans la Bible et qui la mettent en pratique doivent être heureux littéralement. Sambatra izy satria ho ataon'Andriamanitra mpandresy izy manoloanan'ireo olana sy ireo adatriany eto ambonin'ny tany. Ils sont heureux parce que Dieu va les rendre victorieux devant les défis et les difficultés qu'ils traversent sur cette terre. Aoko fantatsika tokoa fa raha mbola velona eto ambony tany ity isika dia tsy maintsy mifanena amin'ny olana, mifanena amin'ny ady. Sachant que tant que nous sommes en vie sur cette terre, nous allons toujours rencontrer des défis et des difficultés. Satria ny fototr'ireo olana sy ireo ady dia tsy iza akory fa ireo diavoly zay efa nazera tety ambony tany. Parce que la source des défis et des difficultés, c'est le diable qui est déjà tombé sur la terre. Araka ny voalaza bokin'ny Efesiana na aiza dia ahitana diavoly mandehandeha. Comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens, partout il y a le diable qui marche. Ary araka voalazan'ny Petera dia romotra tahaka ny liona mihitsy ireo diavoly ireo. Et comme Pierre l'a dit, le diable est comme un lion rugissant. Amin'ny ankapobeny ry zareo ny fototra fahoriana sy ny fahasarotana misy ankehitriny. En général, c'est eux qui sont la source des problèmes et des difficultés qui existent actuellement. Dia ny matoka amin'ny teny hoe sambatra zay rehetra mino ny teny voalaza ty baiboly ity ka mankato azy dia izao. Pourquoi je dis que ceux qui croient en la parole de Dieu et qui la mettent en pratique sont heureux? Sambatra izy satria
malohana ny olana sy ny ady misy eto ambody tany ity dia tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy izy. Ils sont heureux parce que devant les défis et les difficultés sur cette terre, Dieu va les rendre victorieux. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy izy. Dieu va forcément les rendre victorieux. Zany no antony natoka amin'ny Paoly apôstôly nilaza amin'ny Korintiana voalohany toko faha 10 andininy fa fito amin'ny dimampolo manao hoe C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57, zao mihitsy ny teny nataon'ny Paoly hoe misaotra an'Andriamanitra aho ary ianareo ihany koa tompoko mba hisaotra an'Andriamanitra. l'apôtre Paul a dit qu'il remercie Dieu et il vous invite aussi à remercier Dieu. Satria mamay antoka Andriamanitra fa zay rehetra azy dia ataon'Andriamanitra mpandresy. Parce que Dieu nous donne l'assurance qu'il donne la victoire à tous ceux qui lui appartiennent. Mandalo olana sy ady ianao hoy Paoly fa Andriamanitra amoakany ho mpandresy. Paul a dit que tu traverses des défis et des difficultés, mais Dieu va te rendre victorieux. Tena mahasambatra be nge ny fiaina tahak'izany ry havany. Cela nous rend vraiment heureux. Ny olona zao tontolo zao raha mandalo olana sy ady dia tsy manana antoka ny andresy. Les gens du monde, s'ils traversent des défis et des difficultés, ils n'ont pas l'assurance de la victoire. Possible ny hamory fo izy. Ils peuvent être désespérés. Fa isika olon'Andriamanitra kosa isika zanak'Andriamanitra dia ambaran'ny Baiboly fa tsy maintsy mandresy. Mais nous qui sommes peuple de Dieu et enfants de Dieu, la Bible déclare que nous serons victorieux. Tsy hoe ny fahaizantsika mahatonga antsika mandresy fa lay Andriamanitra mihitsy no hamoaka antsika ho mpandresy. Ce n'est pas grâce à notre propre intelligence, mais c'est vraiment Dieu qui va nous rendre victorieux. Sambatra ihany koa le olona satria mandritry ny fahavelomana eto ambody tany ity dia afaka hitondra an'izany olo zany ho amin'ny fiainana voata sy ambinina Andriamanitra. Ces personnes sont aussi heureuses parce que durant leur existence sur terre, Dieu peut les conduire dans une vie pleine de bénédictions. Le finoanao ny tenin'Andriamanitra voalaza ato sy ny fankatoavana no misarika an'Andriamanitra hitondra anao ho amin'ny fitahiana sy ny fanambinana lehibe. Ta foi en la parole de Dieu et le fait que tu la mettes en pratique va conduire Dieu à te bénir Tena abondamment. mahasambatra be nge zany ry havana malala. Cela nous rend vraiment heureux, bien-aimés. Ny olona amin'izao vaninandro diavintsika zao dia mahatsapa hoe ory sy mijaly ary miaino anaty fahasarotana. Les gens actuellement, ils se sentent vraiment malheureux et ils sentent qu'ils vivent dans des difficultés. Fa ianao kosa no ianao mino teny anatin'ity Baiboly ity ary makato azy dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fiainana voata sy ambinina. Mais toi, parce que tu crois en la parole qui est écrite dans la Bible et tu la mets en pratique, Dieu te conduit dans une vie pleine de bénédictions et de succès. Tena vonona hitondra antsika ho amin'izany Andriamanitra ry Dieu havana. est vraiment prêt à nous conduire comme Andao dia cela, fakitsika ny bien-aimés. Baiboly dia Deutéronomie 20:1-2. Nous allons lire la Bible dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Arao tsara ke ny voasoratra e. Soyez attentifs à ce qui Raha est écrit. miaino tsara ny feon'Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina araka ny didiny rehetra. Averiko indray hoe raha miaino tsara ny feon'Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina ny didiny rehetra zay andidiko anao anio dia sandra Jehova Andriamanitra ao ho ambony firenena rehetra amin'ny tany anao. Hatreo aloha. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements, je répète encore, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Rehefa avy eo vakiko ny andininy faharoa. Après, je vais lire le verset 2. Tsy takatra ve zany hevitra lazain'ny Baiboly zany? Est-ce que tu te rends compte de ce que la Bible dit? Fa ao anatin'ny vanim-potoana misy ny fahoriana sy ny fahasarotana no anehoan'Andriamanitra aminao fa ianao dia azon'Andriamanitra asandratra ambony dia ambony. C'est pendant une période où il y a beaucoup de défis et de difficultés que Dieu te dit que tu auras la supériorité. Tsy ny herinao na ny fahaizanao no afaka ampisandratra anao fa lay Andriamanitra mihitsy no ampisandratra anao. Ce n'est pas par ta force ou ton intelligence que tu seras élevé, mais c'est vraiment Dieu qui t'élèvera. Tak'izay mihitsy no hitondran'Andriamanitra ny olona zay mino ny teny voalaza ao anatin'ity Baiboly ity ka mankatoho azy. C'est vraiment de cette manière que Dieu conduit les personnes qui croient en la Bible et qui la mettent en pratique. Tena mahasambatra ke zany ry havana malala. Cela nous rend vraiment heureux, bien-aimés. Satria raha mandinika ny fiainako manokana zao aho Parce que si j'observe ma propre vie,
azo lasaina fa fahiny olona resy tanteraka Je peux dire que dans le passé, j'étais vraiment vaincue. tena resy arabaky teny J'étais vaincue littéralement. tao anatin'ny fanotrana ny ray aman-dreniko sy izay mianakavy Mes parents et nous tous, nous étions dans la misère. kanefa noho ny fahasoavan'andriamanitra lehibe dia niasorin'andriamanitra tamin'izany aho Mais par la grande grâce de Dieu, Dieu m'a enlevé de là. ten'andriamanitra mihitsy noho nanafaka tamin'izany C'est vraiment Dieu qui m'a délivré de cela. ka nitondray ho amin'ny fisandratana Et il m'a conduit à l'élévation. ary zany no ato matoka misy fotoana tsy indray mandeha na indrona na telo dimy amanenina fa matetika dia misaotra an'andriamanitra foana aho rehefa mahita ny toerana nametran'andriamanitra Et c'est pour ça qu'il m'arrive toujours, non pas une fois, deux fois, trois fois, cinq fois ou six fois, mais à chaque fois que j'y pense, je remercie toujours Dieu pour la place qu'il m'a donnée. ena dia ao anatin'ny fotoana hitondrako fiara azy a dia resy lahatra hoe misaotra andriamanitra fa raha tsy ianao no nanandratra dia tsy tonga tahako izao aho En effet, même pendant que je conduis la voiture, je remercie Dieu et je lui dis merci Seigneur parce que c'est grâce à toi que je suis à cette place. eny na dia rehefa mitaingina avion aza dia hoy aho hoe misaotra andriamanitra fa raha tsy ianao no nanandratra tsy mba taingina avion tahako izao aho Oui, même lorsque je suis dans l'avion, je remercie Dieu et je lui dis merci au Dieu parce que c'est grâce à toi que je suis dans cet avion. satria tena tsapako mihitsy hoe tao anatin'ny fanotrana zato isan-jato ny ray aman-dreniko sy izay prêt-à-po Parce que je sais vraiment que mes parents et mes frères et sœurs, nous étions vraiment dans la misère et dans la pauvreté à 100%. fa andriamanitra no nanandratra anay noho ny amin'i jesosy kristy Mais c'est Dieu qui nous a élevés grâce à Jésus-Christ. dia vakiko indrany Deutéronomie toko valo amby roapolo andiny faharoa Et je vais maintenant lire Deutéronome chapitre 28, le verset 2. teo aloha dia hoy andriamanitra hoe raha miany sy makatony teniko ianao dia io ny teniny ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha miainy feon'i Jehovah-andriamanitra ao ianao Au début, Dieu a dit que si tu obéis à la parole de Dieu, et voici la suite, voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. dia hitondra antsika ho amin'ny fiainana sabatra andriamanitra mandrisy ty taona dia amintsika ity Dieu veut nous conduire dans une vie heureuse pendant cette année. anisany tian'andriamanitra hitondrananao amin'izany atao mpandrisy anao dia ho sambatra Ce que Dieu va faire, il va te rendre victorieux et tu seras heureux. atao olona tahina sambinina ianao dia ho sambatra Il va te donner la bénédiction et le succès et tu seras heureux. sambatra ihany koa ianao satria mamiantoka amin'ny baiboly fa ho ataon'andriamanitra ho tsara fiafara ianao Tu seras aussi heureux parce que la Bible donne l'assurance que ton histoire aura un bon dénouement. ho ataon'andriamanitra tsara fiafara tahaka ny abrahama Ton histoire aura un bon dénouement comme Abraham. zany lehilahy atao hoe abrahama izany a dia tahaka antsika fahiny ihany koa ny fiainany fahiny Abraham, sa vie dans le passé était comme notre vie également. tany aloha tany dia mpanompo sampy be mihitsy abrahama Auparavant, Abraham pratiquait l'idolâtrie, fa tety aoriana tapa-kevitra izy fa hiala amin'io sampony io fa ndeha hanompo an'andriamanitra tsy to mais plus tard, il a décidé d'arrêter l'idolâtrie et d'adorer Dieu. ny fahafantarako azy ny fanan'andriamanitra mihitsy namangy azy hoe miala amin'ity fanompona ataonao ity ianao fa aoka hanompo ahy ianao À ma connaissance, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui lui a dit « Ne pratique plus l'idolâtrie, mais viens me servir. ho amanokana zao a dia resy lahatra hoe andriamanitra mihitsy no namangy aho hoe andao ianao hanompo ahy andao ianao hanompo an' jesosy » Pour mon cas particulièrement, je suis convaincue que c'est vraiment Dieu qui m'a dit « Viens me servir et viens servir Jésus. satria raha ny fiainako fahiny dia fiainana tsy nieritreritra n'izany atao hoe hanompo an'andriamanitra sy andray an' jesosy izany » Parce qu'avant, dans ma vie, je n'ai jamais pensé servir Dieu et recevoir Jésus. satria nisy fiainana mba tena tiako tamin'izany fotoana izany tena tiako fa tsy hoe loteren'olona dia ny manompo sampy Parce que la vie que j'aimais vraiment auparavant, la vie que j'aimais vraiment et personne ne m'a forcé à le faire, c'était de pratiquer l'idolâtrie. tiako be mihitsy ny manompo sampy tamin'izany J'aimais vraiment le faire en ce temps-là. tiako be mihitsy makany amin'ny fasana dia miresaka amin'ny fanany maty ao am-pasana J'aimais vraiment aller faire le tombeau et parler aux esprits des morts tsy au tao tombeau. anatin'ny eritreritry mihitsy zany atao hoe hanompo an'andriamanitra izany Ce n'était vraiment pas dans ma pensée d'aller servir Dieu. kanefa ankehitriny
dia tena manompan'andriamanitra ny foky rehetra ao. Et pourtant, maintenant, je sers vraiment Dieu de tout mon cœur. Tena manana Jesosy monina atao anatiko ao. J'ai vraiment Jésus qui vit en moi. Ny fahafantarako azy Andriamanitra mihitsy no namangy ahy ary niantso ahy mba nompo azy. À ma connaissance, c'est vraiment Dieu qui m'a visité et qui m'a appelé pour le servir. Tahaka ny nataony tamin'ny Abrahama mihitsy no nataony tamiko. C'est vraiment comme ce qu'il a fait à Abraham, qu'il a fait pour moi. Ka rehefa nanompan'Andriamanitra i Abrahama dia niaina tao anaty fiainana manaja an'Andriamanitra sy makatoa ny teny nataon'Andriamanitra. Et quand Abraham a adoré Dieu, il a vécu une vie où il respectait Dieu, il obéissait à sa parole. Tena zay mihitsy fiainan'io lehilahy atao hoe Abrahama io. C'était vraiment la vie de cet homme appelé Abraham. Porofo zany ndray andro niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe omeo any zanakao lay latokanao le tena tianao le tena tianao ho atao fanatitra any tendrombohitra Moria. La preuve de cela, un jour, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, comme sacrifice. Fa nasehony Abrahama hoe e tompoko manaja anao Andriamanitra aho ary manaiky ny teninao rehetra. Et Abraham a montré, oui Seigneur, je respecte ta parole et je la mets en pratique. Le fiaina tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra iainantsika mba hatokantsika ho lasa olona sambatra amin'ity taona diavintsika ity. C'est vraiment une vie pareille que Dieu veut que nous menions pour que nous soyons heureux sur cette terre. Zay ny antony matoka miteny amintsika matetika hoe raha manompan'Andriamanitra ihany isika azo atao fombafomba fa aoko ho tena izy. C'est pour ça que je vous dis souvent, si vous adorez Dieu, ne pratiquez pas comme une tradition, mais faites-le de tout votre cœur. Dia ho hiatrany aho hoe atao amin'ny zava-dehibe aminao ny finoana ny teny rehetra voalaza ao anaty Baiboly ity ary indrindraindrindra ny mankatoy izany. Et que ce soit vraiment très important pour toi, toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible et le fait de les mettre en pratique. Antoka efa kitsika ny boky Genesis toko faharoa amby roapolo andininy faraika amby folo sy faharoa amby folo mikasany amin'ny Abraham. Allons lire Genèse chapitre 22, versets 11 à 12 concernant Abraham. Fa niantso azy la ianjely Jehova tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ao aroko izy inty ao. Dia hoy Andriamanitra aza maniditra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia natokanao. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Toisantsika ndray eo amin'ny andimy fadimy amby folo ka hatramin'ny andimy fahavalo amby folo. Nous allons continuer au verset 15 à 18. Dia niantso an'i Abrahama fandrony any an-danitra ilay anjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no ny anianako ho Jehova satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay tokanao dia hita ianao tokoa aho ary maro dia maro ny taranakao ho taka-kitana eny amin'ny lanitra sy ho taka-fasika izay any an-dranomasina ary ny taranakao azo ny vavadiny fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahina ny firina rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les fils de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Avy any an-danitra Andriamanitra nahitany Abrahama fa lehilahy tena mihitsy izay nolazain'Andriamanitra i Abrahama ary hitan'Andriamanitra ihany koa hoe lehilahy tena makatoa izay nolazaiko ihany koa izy. Dieu a vu du ciel qu'Abraham écoutait vraiment la parole de Dieu et qu'il mettait vraiment en pratique tout ce que Dieu lui demandait. Tian'Andriamanitra mbara amintsika rehetra dia tahaka izay mihitsy hoe isika mila mino teny voalaza ty Baiboly ity ary indrindraindrindra ny makatoy izany amin'ny fontsika rehetra. Ce que Dieu veut nous dire, c'est que nous devons aussi croire en la parole qui est écrite dans la Bible et la mettre en pratique de tout notre cœur. Fa rehefa hitan'Andriamanitra i Abrahama fa niaina tamin'izay fiainana izay dia notahian'Andriamanitra be izy sy ny taranany.
Quand Dieu a vu qu'Abraham vivait cette vie, Dieu l'a béni, lui et toute sa descendance. Ary nataon'Andriamanitra tsara fiafara izy. Et Dieu a fait qu'il ait eu un bon dénouement. Am'ty taona ity tian'Andriamanitra hoentina ho amin'izany ako isika rehetra. Cette année, Dieu veut nous conduire aussi de la même manière. Noho izany ekeo ny tenao anaty ty baiboly ity ary ankatoavy amin'ny fonao rehetra. Obéis alors à la parole qui est écrite dans cette Bible et mets-la en pratique de tout ton cœur. Fa anisan'ny lehibe indrindra izay tena hoe mahasambatra dia ity. Mais ce qui est le plus important et qui nous rend heureux, c'est ceci. Zay rehetra manahiky ny tenina mino ny tena anaty ity baiboly ity ary mankatoa azy dia homanin'Andriamanitra hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay any an-danitra izy. Tous ceux qui obéissent à la parole qui est écrite dans cette Bible et qui la mettent en pratique, ils seront avec Dieu pour toujours. Zay ny tena anisany mahasambatra be indrindra. C'est ce qui rend le plus heureux. Satria mandrakizay ianao dia hiaraka amin'ny Jesosy sy ilay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Parce que pour l'éternité, tu seras avec Jésus et avec Dieu le Créateur. Ahoana Jesosy ao amin'ny Jaona toko fa 4 ao manomboka amin'ny 1 voalohany ka hatramin'ny 1 fahaeniny. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3? Antoka efa-kitsika voalaza asa malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro ratsy izany efa laza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraiky handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Rehefa tanteraka amintsika ireo nambarako ireo hoe malona ny olana sy ny ady ataon'Andriamanitra mandresy ianao hoe ianao dia ho ambinina sy ho tahiny hoe ianao dia ho asantratr'Andriamanitra tahaka ny Abraham ho tsara fiafara. Quand tout ce que je vous ai annoncé se réalise, quand je vous ai dit que devant les défis et les difficultés, Dieu va vous rendre victorieux, que Dieu va vous donner la victoire et les bénédictions. Rehefa tanteraka aminao ireo dia mino aho fa ho sambatra ny fiainanao amin'ity taona ity. Quand tout cela va se réaliser sur toi, j'ai la foi que tu seras vraiment heureux cette année. Tena afaka no tanteraka aminao anefa ireo teny ireo. Ces paroles peuvent vraiment se réaliser pour toi. Tena azo antoka fa azon'Andriamanitra hoentina araka ireo voalazo ireo ianao. C'est assuré que Dieu peut te conduire de cette manière. Indrisy anefa fa tsy tena miaina amin'izany ny akamaroan'ny olona dia ny olon'Andriamanitra sy ireo olona zanak'Andriamanitra. Malheureusement, la plupart des gens ne vivent pas de cette manière, que ce soit les enfants de Dieu ou les gens du monde. Satria ny devoly no miataky azy dia afeniny to amin'ny devoly izy mba tsy iny ny teny voalaza ao anatin'ity baiboly ity ary to amin'ny devoly ihany koa izy mba tsy hakanto. Parce que le diable les attaque et il les incite à ne pas croire en la parole qui est écrite dans la Bible. Il les incite aussi à ne pas la mettre en pratique. Fomba fiasa nataony devoly fahiny tao amin'ny Adama sy Eva maty zany dia naomby izy. C'est ce que le diable a fait auparavant avec Adam et Ève et il a réussi. Ary mbola ataony fomba fiasa manakakehitriny satria ny tanjo dia hoe olon'Andriamanitra le olona, zanak'Andriamanitra le olona fa saingy tsy ataony matsapa fahasambarana. Et il le fait encore jusqu'à maintenant parce que son objectif c'est que bien que ce soit un peuple de Dieu, bien que ce soit des enfants de Dieu, il fait en sorte qu'ils ne soient pas heureux. Noho izany indrindra mila mijoro ianao mitoetra olona mino ny teny voalaza ao anatin'ity baiboly ity ary mila mijoro ianao ho mpakatoa ny teny rehetra. Alors pour cette raison, tu dois te lever pour croire la parole qui est écrite dans cette Bible et pour mettre en pratique tout ce qui est dit. Noho izany averiko ihany le teny nataoko tery aloha. Alors je répète encore ce que j'ai dit au Amin'ny début. maha olon'Andriamanitra antsika amin'ny zanak'Andriamanitra antsika. En tant que peuple de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, Mino an'ireo teny voalaza ao anatin'ity baiboly ity ianao. crois la parole qui est écrite dans cette Bible. Ary ekeo sy akato avy ny voalazan'Andriamanitra ato.
Obéis et mets en pratique ce que Dieu dit dans cette Bible. ena dia atao hoe tsy mifanaraka amin'ny saina maneritseritra ao amin'ny maha-olombelonao azy a dia mety izy anao ny ino sy akatoa mandrakarivo. En effet, même si cela n'est pas conforme à ta propre pensée en tant qu'être humain, obéis toujours à la parole de Dieu. Ary amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika ihany koa dia omeo ady Andriamanitra. En tant que peuple de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, respecte Dieu. Ary tsy hoe omena aja fotsiny fa aoka hitoetra ho matahotra an'Andriamanitra mandrakariva ianao. Ce n'est pas que tu dois seulement le respecter, mais crains-le tous les jours. Anisan'izany aoka ianao hitoetra tsy hanota mihitsy mandritry ny fahavelomantsika eto ambony ty tany ity. Parmi ceux-là, ne pêche jamais pendant notre existence sur cette terre. Aza manota mihitsy isika ahafahan'Andriamanitra mitondrantsika ho amin'ny fiainana mahasambatra. Ne péchons jamais pour que Dieu puisse nous conduire dans une vie heureuse. Tsy oloolonge ireo zavatra nambarako ireo fa tena ho ataon'Andriamanitra amintsika olon'Andriamanitra sy isika zanak'Andriamanitra e. Ce n'est pas du quand dira-t-on tout ce que je vous ai dit, mais Dieu va vraiment le réaliser dans notre vie. Ka hoy aho hoe porofoy amin'ny alala fiainana tsy manota ny maha olon'Andriamanitra anao sy ny mahazanak'Andriamanitra anao. Alors prouve à travers une vie sans péché que tu es le peuple de Dieu et un enfant de Dieu. Eno tsara ny teniko. Sois attentif à ce que je vais dire. Amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika tsy natao hanota mihitsy isika. En tant que peuple de Dieu et enfant de Dieu, nous ne sommes pas faits pour pécher. Zany no antony natokan'Andriamanitra nanao dingana lehibe mba ho famonjenantsika ho afaka amin'ny fahotana. C'est pour ça que Dieu a fait une grande action pour nous sauver des péchés. Tena nanao dingana lehibe mihitsy Andriamanitra. Dieu a vraiment fait une grande étape. Satria avy any an-danitra mahita Andriamanitra hoe tsy hain'ny olombelona ny manafaka ny tenany amin'ny fahotana. Parce que du ciel, Dieu a vu que les êtres humains ne savent pas se libérer eux-mêmes du péché. Zany no antony natokany faminaniany Jeremia milaza manao hoe mahova an'io dia van'ny Etiopiana na mahova soravany leoparta raha ohatra ka mahay an'izany ny Etiopiana sy ny leoparta dia afaka manao tsara ihany ny mpanao ratsy rehetra. C'est pour ça que Jérémie a dit que les Éthiopiens peuvent faire le bien. Hoe mahova an'io dia van'ny Etiopiana. Est-ce que les Éthiopiens peuvent ne plus pécher? Hoe mahova ny sorany van'ny leoparta. Mahova ny sorany, mahova ny ilay lokony zany. Est-ce qu'ils peuvent changer de couleur? Raha mahay an'izany ny Etiopiana na ny leoparta dia afaka manao tsara ny mpanao ratsy rehetra. Si les Éthiopiens peuvent changer de couleur, alors cela peut se réaliser. No zany nanapa-kevitra Andriamanitra hoe zao mihitsy no hiditra tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olombelona hanafaka azy amin'ny fahotana. Alors Dieu a décidé que c'est vraiment lui qui va intervenir dans la vie des hommes et les libérer du péché. Mba ahafahako mitondra ny olombelona ho amin'ny fiainana sambatra. Pour que je puisse conduire les hommes dans une vie heureuse. Tsy afaka miaraka amin'Andriamanitra mantsy ny olona izay mbola malota. Parce que ceux qui pêchent encore ne peuvent pas marcher avec Dieu. Ary Andriamanitra tsy afaka miaraka amin'ny olona izay mbola malota. Et Dieu ne peut pas aller avec les personnes qui pêchent encore. Mazava be ny voalaza faminaniana Isaia 30:1-2. C'était clair la prophétie qui est écrite dans Ésaïe chapitre 59 versets 1 et 2. Hoy Andriamanitra ny tanako tsy fohy fa mahavotsy ary ny sofiko tsy landalovina fa mare. Dieu a dit, mon bras n'est pas trop court pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Fa ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny eloko areo no mampiafina tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Tian'Andriamanitra ambara zany dia zao hoe raha tena olon'Andriamanitra ianao, raha tena zanak'Andriamanitra ianao, mazava be tsy mahazo malota mihitsy. Ce que Dieu veut dire, c'est que si tu es vraiment le peuple de Dieu, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de pécher. Fa manaka an'ireo fahasoavan'Andriamanitra tsy ho tanteraka amintsika ny fiainana malota. Parce que cela empêche la bénédiction de Dieu sur notre vie si nous péchons. Zany ke no antony natokan'Andriamanitra ray nanometsika zanak'olombelona zanan'ilay tokany. C'est pour ça que Dieu le Père nous a donné son Fils unique. Nomeny ny zanan'ilay tokana ka rehefa tonga tety ambony tany dia nataony sorona teo ambony hazo fijaliana mba ho fanesorana antsika amin'ny fahotana.
Il a donné son Fils unique pour être crucifié à la croix, pour nous libérer de nos péchés. Tsy mety amin'Andriamanitra matsy ny fiainan'ny olona hoe manompo azy kanefa mbola malota na manompo azy kanefa mbola milanja ota. Parce que cela ne convient pas à Dieu que nous le servons alors que nous péchons encore, que nous le servons et que nous portons encore des péchés. Eno tsara ke ny voalaza baiboly ao amin'ny Matthieu toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fairaika amby roapolo. Écoutez bien ce qui est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21. Ary ny nahaterahany Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria ren'i Jesosy ho fofombadiny Josefa, raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny zay lehilahy marina sady tsy tia hanala baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola ny saina izany izy, ino nisy anjelin'ny tompony seho tamin'ny ofoka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra apakatra amin'ny Maria vadinao, fa ny zaza ao akibony dia avy amin'ny fanahy masina. Andimy fairaika amby roapolo. Ka hiteraka zaza lahy Maria, ary ny anarana ataonao hoe Jesosy, fa izy namonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tsy maintsy nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mba hanafaka ny olona zay anaraka an'io Andriamanitra io, zay anompan'io Andriamanitra io mba ho afaka amin'ny fahotana. Dieu a donné son Fils unique pour que toutes les personnes qui veulent servir Dieu soient libérées du péché. Tsy maintsy niroso tamin'izay dikan'izay Andriamanitra mba tokany olombelona zay manompa an'Andriamanitra tsy manota intsony. Dieu a dû faire ce grand pas pour que les personnes qui le servent ne pêchent plus. Mazava eo andiny firaika amby roapolo io hoe ary ny anarana ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Le verset 21 est vraiment clair, que son nom sera Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dia manamafia ihany koa le Petera voalohany toko faharoa dia efatra amby roapolo ilay fanambarako taminareo teo aloha. Et c'est aussi confirmé dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, comme je vous l'ai déjà dit au début. Araka io teny io tsy maintsy nataon'Andriamanitra sorona ihany koa Jesosy, ny tanjony dia hoe hoentiny Jesosy avokoa ny fahotan'ny olombelona rehetra ka amin'ny fotoana izay inon'ny olona Jesosy dia isy herin'Andriamanitra hanafaka le olona amin'ny fahotana. Dieu a donné son Fils en sacrifice pour que tous ceux qui croient en Jésus, à partir de ce moment-là, ils soient libérés du péché. Averiko indray zany le nambarako tery aloha. Je répète encore ce que j'ai dit au début. Tsy mahazo manota ny olon'Andriamanitra rehetra na zanak'Andriamanitra rehetra. Le peuple de Dieu et les enfants de Dieu ne peuvent pas pécher. Tsy makasitraka an'izany ilay Andriamanitra tsy toa. Le Dieu Tout-Puissant n'a créé pas cela. Voasakana avokoa ireo fikasana tsara indrindra no manan'Andriamanitra ho antsika raha ohatra ka mitoetra ho malota mandrakariva isika. Cela empêche toutes les bénédictions que Dieu veut nous donner si nous continuons encore à pécher. Zany akeny no antony matoka antsika rehefa nino Jesosy dia toa aminy mba hiroso amin'ny batisan-drano asitrika. C'est pour ça que quand nous croyons en Jésus, il nous invite à être baptisés. Satria amin'ny alalan'io batisan-drano asitrika io no anisany ho fanesoran'Andriamanitra ny fahotantsika rehetra. Parce que c'est à travers le baptême d'eau par immersion que Dieu nous libère du péché. Andaovaka itsika ny Romaina toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Nous allons lire Romains chapitre 6, versets 1 à 13. Lavalava le teny fa arao tsara ny voasoratra. C'est un peu long, mais suivez bien ce qui est écrit. Zao ny voasoratra hoe inona ary no lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika ka hitombon'ny fahasoavana sanatria izany ataontsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy indray. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika
no efa natao batisa ao amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao ajantsika hatreo aloha. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Écoutez bien cette explication. Parce que Jésus a déjà porté tous nos péchés à la croix. Quand il était mort à la croix, il a été enseveli. Et tous les péchés des hommes ont été ensevelis avec lui. Et quand nous croyons en Jésus, nous devons être ensevelis dans l'eau à travers le baptême. Et quand nous avons été ensevelis dans l'eau à travers le baptême, tous nos péchés ont été aussi ensevelis dans l'eau. Quand Jésus est ressuscité des morts, il était ressuscité, mais tous les péchés sont restés au tombeau. De la même manière, quand nous sortons de l'eau à travers le baptême, tous nos péchés restent dans l'eau. Et selon la parole que nous avons lue tout à l'heure, nous avons été élevés pour une vie nouvelle. Pour que nous n'ayons plus une vie de péché. Pour que nous ne portons plus de péché. Nous allons lire au verset 5. Fa zay fa maty dia afaka tamin'ny ota. Ary raha niara maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona amin'ny koa isika. Ary fantatsika fa rehefa antsakana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny fahafatesana dia maty ny amin'ny ota ndray mandeha izy, fa ny amin'ny haveloma kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy hoe efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza velona ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anaranareo ny filany. Andiny ny farany. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana. Fa atolorony ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona. Ary momba ny tenanareo ho fiadiany ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.
Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. La signification de cette parole, c'est ceci: tout le peuple de Dieu ne peut plus pécher. Comme il est écrit tout à l'heure, n'acceptons plus d'être des instruments pour le péché, pour nous qui sommes peuple de Dieu. Et enfants de Dieu. La vie de péché n'est pas digne du peuple de Dieu. Et nous avons tort devant Dieu si nous restons dans le péché. Mais le grand problème que je vous confirme, c'est ce que j'ai dit au début. Toutes les bénédictions qui nous rendent heureux ne peuvent pas arriver sur nous si nous péchons encore. Dieu ne peut pas nous rendre victorieux si nous péchons encore. Parce que le diable est vraiment malin, bien aimé. Par exemple, si tu pêches, il ne va pas te déranger, mais il va laisser ta vie suivre son cours normalement. Mais un jour, le diable va t'obliger. Parce que le diable sait que Dieu t'a déjà quitté parce que tu as péché. Vous voyez Saül, le roi d'Israël. Saül était vaincu devant ses adversaires parce qu'il a péché devant Dieu. Parmi les plus grands péchés qu'il a fait, c'est qu'il ne croyait plus en la parole de Dieu et il n'a plus mis en pratique ce que Dieu lui a demandé. C'est pour ça qu'il était vaincu devant ses adversaires. Le peuple de Dieu ne peut pas non plus recevoir les bénédictions que Dieu lui a préparées s'il pêche encore. Parce qu'il y a de grandes bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous cette année. Dieu veut nous distinguer. Les gens du monde seront complètement vaincus devant les difficultés qu'ils affrontent. Mais le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, Dieu veut les distinguer et les rendre heureux cette année. Le Seigneur Dieu va nous conduire dans cette grande bénédiction. Alors ne pêche plus. Amen. 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 Écoutez bien cette histoire que je vais vous raconter. Dans le livre de Josué, chapitre 7, au verset 1. Fa zanak'Israely nandika ny didy ny amin'ny zavatra voaozina fa Akana, zanak Karmi, zanak Zabdi, zanak Zera, avy tamin'ny fireneny Joda, naka tamin'ny zavatra voaozina ka dia nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezerany Jéhovah. Au verset 1, les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, et descendant de Sérac, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites.
pendant qu'ils marchaient vers le pays où coule le lait et le miel. dia nifanojo tamin'ny rehefa valy mandrakariva ny zanak'Israely. Les Israélites ont rencontré leurs adversaires. Dia isika nifanojo tamin'ny rehefa valiny izy dia nataon'Andriamanitra nandresy foana. À chaque fois qu'ils rencontraient des adversaires, Dieu les a toujours rendus victorieux. Nataon'Andriamanitra nandresy zareo satria nanaiky sy nakatohan'Andriamanitra. Dieu les a rendus victorieux parce qu'ils ont obéi à Dieu et ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Tsy nisy raraka tany ireo teny zay nolazain'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ils ont obéi à toutes les paroles que Dieu leur a dit. Fa tamin'ity indray mandeha ity kosa Mais cette fois-ci, dia nanao tsy nety ireo zanak'Israely. ils ont commis un acte d'infidélité. Satria efa niteny an'izao zavatra izao tamin'izy ireo Andriamanitra. Parce que Dieu leur a déjà dit ceci. Andeha hiady ianareo i Andriamanitra. Vous allez au combat, a dit Dieu. Ary mametoky ianareo aho fa tsy maintsy mandresy ianareo. Et je vous donne l'assurance que vous allez être victorieux. Fa tandremo dia tandremo sao maka andreo zavatra andrarako anareo ianareo ho fanana anareo. Mais faites attention de ne pas prendre pour vous les biens voués à la destruction. Raha mahita volamena na volafotsy na fanaka na zavatra sarobidy ianareo dia salainareo fanana anareo akory zany fa hoeto ao an-tranon'i Jehovah. Si vous voyez de l'or, de l'argent ou des choses précieuses, vous n'allez pas le prendre pour vous, mais emmenez-le dans la maison de Dieu. Kajo tsy nakatohan'izany intsony ny zanak'Israely. Mais les Israélites n'ont pas obéi. Fa ny sasa tamin'izy ireo nalay mpanahy dia nalay le volamena na le volafotsy na le zavatra sarobidy dia netiny tao an-tranony na feniny tao ambany entana. Certains d'entre eux ont été tentés et ils ont pris l'or, l'argent et les choses précieuses. Ils l'ont emmené à la maison et l'ont caché dans leurs affaires. Dikany nanota tamin'Andriamanitra zanak'Israely. Alors les Israélites ont péché contre Dieu. Tsy nafalan'Andriamanitra izany. Dieu n'était pas content. No zany le fiainana mandresy dia tsy nataon'Andriamanitra tsapa zanak'Israely intsony. Alors Dieu ne leur a pas donné une vie victorieuse. Tantaran'ny Baiboly fa lasa resindray ny zanak'Israely. La Bible raconte que les Israélites étaient vaincus à nouveau. Mitandremy isika amin'ity taona diavintsika ity tompoko. Faisons attention cette année. Tsy mahazo manota isika olon'Andriamanitra. Nous ne devons pas pécher, nous qui sommes le peuple de Dieu. Tsy mahazo manota isika mba ahafahan'Andriamanitra mitondra atsika amin'ireo karazana fahasoavana zay efa nomany no atsika. Nous ne devons pas pécher pour que Dieu puisse nous conduire dans toutes sortes de bénédictions qu'il a déjà préparées pour nous. Tian'Andriamanitra ho avahana matsy isika amin'ity taona ity. Parce que Dieu veut nous distinguer cette année. Ho fakitsika indray ny 10 ka hatramin'ny 10 Josoa 7. Nous allons lire Josué chapitre 7, versets 10 à 13. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, mitsangana nahoana no miakoka toy izao ianao? Efa nanota ny Israely ka nivadika fanekeko zay nandidiko azy fa efa naka tamin'ny zavatra voaozana izy sady nangalatra sy namitaka koa ka nataony ao amin'ny entana. Koa tsy majanona eo alohan'ny fahavalony ny zanak'Israely. Miambo eo alohan'ny fahavalony izy satria toka voaozana tsy hombanareo intsony aho raha tsy ho levonina tsy hoe ho aminareo ny zavatra efa voaozana. Mitsangana manamasina vahoaka ka lazao hoe manamasina tenanareo mandra-pamaraina fa zao lazain'i Jehovah Andriamanitra Israely eo aminao misy zavatra efa voaozana ry Israely eo ka tsy majanona eo alohan'ny fahavalonao ianao mandra-panesitra zavatra efa voaozana tsy hoe ho aminareo intsony. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous.
tena nalahelo faratapo Josoa tamin'izany fotoana izany. En ce temps-là, Josué Zavatra tsy noeritreretiny niseho teo amin'ny fiainany sy ny zanak'Israely no niseho. était vraiment étonné parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il arrive cette chose parmi les Israélites. Tsy napoziny mihitsy ilay farisena nahazo azy ireo tamin'izany fotoana izany. Il ne s'attendait vraiment pas à la défaite en ce temps-là. Zany no antony natokan'i Josoa nalainy ny fitafiny dia nivitiny. C'est pour ça qu'il a pris son vêtement et l'a déchiré. Nalainy ny lavelona sy ny vovoka dia natsipoteny ambony lohany. Il a pris la poussière et l'a jetée sur sa tête. Raha fijery azy dia toa ren'olona lasa adaly iray mihitsy Josoa. Si on le regarde, c'est comme s'il était quelqu'un qui devenait fou. Tsy napoziny mihitsy hoe ho resy eo alohan'ny fahavalony zareo. Il ne s'attendait vraiment pas à ce qu'ils soient vaincus devant leurs adversaires. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Josoa, Alors Dieu dit à Josué, ry Josoa, mitsangana ianao. Josué, lève-toi. Ho ambarako aminao ny antony natokanareo resy. Je vais te dire la raison de votre défaite. Tsy niaraka taminareo intsony aho hoy Andriamanitra. Je n'étais plus avec vous, dit Dieu, Satria nisy olona nanota tao aminareo. parce que quelqu'un a péché parmi vous. Ireo zavatra nandrarako azy mba tsy ho alaina tao fananany nalainy nataony fananany. Les choses que je leur ai interdites pour qu'ils ne le prennent pas, ils l'ont pris pour eux. Tena nanota tamiko ny zanak'Israely. Les Israélites ont vraiment péché contre moi. Noho zany raha tianao nivoaka mpandresy tahaka teo aloha hoy Andriamanitra. Alors, si tu veux être victorieux comme avant, dit Dieu, Esory hialo aminareo zany fahotany zany hoy Andriamanitra. enlève de vous ces péchés, a dit Dieu. Tsy araka aminareo intsony aho raha tsy miala esorinareo tsy hoe ho aminareo ny fahotany. Je ne serai plus avec vous si vous n'enlevez pas de vous les péchés. Ary ho resy mandrakariva malohana fahavalonareo ianareo raha tsy esorinareo ny fahotanareo. Et vous serez toujours vaincus devant vos adversaires si vous n'enlevez pas ces péchés. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity. Chère Église qui assistez à ce culte, Tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon'Andriamanitra. toutes les paroles de Dieu vont tous se réaliser. Ho araka ny tantarany ho araka izay nambarako taminareo teo sy ny momba ny zanak'Israely ny fiafaran'ny fiainan'ny olona zay mbola manota kanefa olon'Andriamanitra izy. La fin de la vie qui pêche encore alors qu'ils sont peuple de Dieu, c'est comme la fin de la vie des Israélites que je vous ai annoncé tout à l'heure. Tsy vadika amin'izany Andriamanitra na tany aloha be tany na malaka ankehitriny. Dieu ne revient pas sur sa parole, que ce soit auparavant ou maintenant. Noho zany ho antsika fiangonana toka manarika ty fotoan-dehibe ity. Alors, pour nous en Église qui assistons à ce grand culte, Mba ahafahan'Andriamanitra mitondra antsika ho amin'ny fiainana mahasambatra indrindra. pour que Dieu puisse nous conduire dans une vie heureuse, Hoe ho ataony mpandresy ianao malohana ny olona sy ny ady atriany amin'ity taona ity. qu'il te rende victorieux devant les difficultés et les défis de cette année, Hoe ho tahina sy ambinina ianao amin'izao vaninandro sarotra izao. que tu sois béni et que tu aies le succès pendant ces temps difficiles. Toy ny hoe ho asandratr'Andriamanitra ambony dia ambony ianao amin'ity taona diavintsika ity. Que Dieu va t'élever pendant cette année Mba ahafahan'Andriamanitra mitondra antsika ho amin'izany fahasoavana lehibe izany. pour que Dieu puisse nous conduire dans cette grande bénédiction. Dia hoy aho aminareo rehetra fiangonana. Je vous dis à tous, chère Église, Mibeba isika tsiraray avy. repentons-nous, Miala amin'ny fahotana zay niainantsika tao anatin'ny maha olon'Andriamanitra antsika. autant les péchés que nous avons vécus pendant que nous étions peuple de Dieu. Asa misy manamaritena na dia olona ray aza amintsika toka eto. Que personne ne se justifie parmi nous. Asa misy manamaritena hoy aho. Que personne ne se justifie. Amin'ny anarana Jesosy ho tafitany antsika amin'ity taona ity. Au nom de Jésus, nous allons réussir cette année. Tena ho tsapantsika ny ny herin'Andriamanitra manavaka antsika amin'ity taona ity. Nous allons vraiment voir la puissance de Dieu cette année. Ho tanteraka aminareo izay mino ny teny voalasan'ny Baiboly sy makatoa any izany. Cela va se réaliser pour vous tous qui croyez la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Manaraka izany olona lo hevitra tery aloha. À part cela, comme ce qu'on a dit dans notre thème, Tsy vadika amin'ny teny nataony Andriamanitra. Dieu ne revient pas sur sa parole. Satria tsy ho tanteraka zany ny teny rehetra nataon'Andriamanitra. Parce que toute la parole qu'il a dit vont se réaliser. Anisan'ireo teny tsy maintsy ho hamarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka amin'ity taona ity dia ilay voalaza ao amin'ny Isaia toko faha 7:20 andimy 20. Parmi les paroles qu'il va réaliser cette année,
ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 44 verset 26. averiko indray hoe anisan'ireo teny tsy maintsy ho amarinin'Andriamanitra ary tsy maintsy tanterahany ilay teny nambarany ao amin'ny Isaia toko fa 4:20. Je répète encore, parmi les paroles qu'il va réaliser, parmi les paroles que Dieu va réaliser, c'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 44 verset 26. toy zao voasoratra ao ary mahatony tenin'ny mpanompoko sy matanteraka saina tolotro ny irako ao. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny tenenany ao ny teny io. C'est vraiment la volonté de Dieu ce qui est écrit dans cette parole. Zany hoe rehefa miteny ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa mamotra teny ny mpanompon'Andriamanitra, na rehefa mitsodrany ny mpanompon'Andriamanitra, c'est-à-dire que quand le serviteur de Dieu annonce une parole ou donne une bénédiction, dia tsy maintsy ho amarinin'Andriamanitra sy ataony tanteraka zany teny aloka vava-mpanompon'Andriamanitra izany. Dieu va forcément justifier et réaliser ces paroles du serviteur de Dieu. Andriamanitra mihitsy no teny an'izany. C'est vraiment Dieu qui l'a dit. Tena vokatry ny fony zany teny zany. Il l'a dit de tout son cœur. Manamafy an'izany ny teny nataon'i Jesosy matitiko 20:20. Cela est confirmé par la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 18 verset 18. Ho Jesosy na inona fehezina te ambony tany dia fehezina any an-danitra ary na inona vanareo te ambony tany dia vahana any an-danitra. Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Amafisiko amintsika rehetra zany fa dia izay mihitsy ny fiasan'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona. Je vous confirme donc que c'est vraiment la façon de Dieu pour agir. Noho zany raiso amin'ny finoana ny tsodrano sy ny teny navototsy ho anareo tamin'ny fiandohany ty taona ity. Alors recevez avec foi la parole que je vous ai relâchée et la bénédiction que je vous ai donnée au début de cette année. Tena raiso amin'ny finoana zany teny sy tsodrano nataonay ho anareo zany. Recevez vraiment avec foi ces paroles et ces bénédictions que nous Dombliteka mafon'Andriamanitra isika. acclamons le Seigneur. Atao mafiany mitehaka. Acclamons plus fort. Ka na inona olana sy ady mifanena aminao amin'ity taona ity. Quels que soient les défis et les difficultés que tu rencontres cette année, Aza matahotra mihitsy ianao. n'aie pas peur. Manana finoana fa tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy voatay ihany koa ianao. Et la foi que tu seras forcément victorieux et tu seras béni. Ary ho ataon'Andriamanitra hafa mihitsy ny fiafaran'ny fiainanao noho ianao efa tsofina rano tamin'ity taona ity. Dieu va vraiment distinguer ta vie parce que tu as reçu la bénédiction cette année. Atao vohatra tsara ho antsika ny tantaran'i Jakob. Prenez comme exemple pour nous l'histoire de Jacob. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly. La Bible raconte Impolo niova labana tamin'ny karaman'i Jakoba fa saingy tsy nasakana ny fitahin'Andriamanitra natao azy izy. le salaire de Jacob a changé 10 fois, mais Dieu ne lui a pas permis de lui faire du mal. Nabakaina imbetsaka ihany koa Jakoba tamin'izany fotoana izany fa tsy nety resy mihitsy izy. Jacob était trompé plusieurs fois à cette époque, mais il n'a jamais été vaincu. Fiainana tahak'izany no tian'Andriamanitra hitondrana antsika amin'ity taona ity. Dieu veut nous conduire dans une vie pareille cette année. Ianao ke ny fidorana vavolombelona nataon'i Jakob e. Écoutez le témoignage de Jacob. Genesis 37:7. Genèse chapitre 31 verset 7. Ho Jakob, fanirainareo efa namitaka ka efa nanova karamako impolo nefa tsy navenan'Andriamanitra atonga loza tamiko izy. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ianao ihany koa ny fidorana vavolombelona nataon'i Jakoba, Genesis 37:1. Écoutez aussi le témoignage de Jacob dans Genèse chapitre 32 verset 11. Ho Jakoba tamin'Andriamanitra.
Jacob a dit à Dieu, sy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin'ny famirapo rehetra sy ny famarinana rehetra zay nataonao tamiko mpanomponao fa tsy hitorana inona inona afa-tsy niteko ihany aho fo nita ity Jordany ity nefa ankehitriny efa tonga toboroa aho. je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Sapa Jacoba raha tonga tao amin'ny tanàna anankiray izy dia départ à zéro. Quand Jacob est arrivé dans une ville, il était départ à zéro. Tsy nisy afa-tsy tehana teny an-tanana. Il n'avait qu'un bâton dans ses mains. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa nisandatra ambony dia ambony izy. Mais par la grâce de Dieu, il a eu la supériorité sur tout. Lasa nanana ny ampy izy. Il a fait beaucoup de choses. Zany rehetra zany no niseho teo fiainana Jacoba satria efa nahazo nitsodrano ny rainy izy. Tout cela s'est réalisé dans la vie de Jacob parce qu'il a reçu la bénédiction de son père. Tahaka izany mihitsy no tian'Andriamanitra hitondranantsika amin'ny tontolo ity. Dieu veut nous conduire de cette même manière cette année. Na inona ara-tsy-panany devoly. Quelle que soit la méchanceté du diable, Na inona ara-tsy-panany olombelona any amin'ny toerana misy anao any. quelle que soit la méchanceté des hommes dans les lieux où tu te trouves, Manana finoana fa efa nahazo tsodrano anao tamin'ity taona ity. et la foi que tu as déjà reçu la bénédiction cette année. Tsy vadika amin'ny tenin'Andriamanitra. Dieu ne revient pas sur sa parole. Tsy maintsy hamarin'Andriamanitra ny teniny. Dieu va forcément justifier sa parole. Zato isanjato amintsika dia mendrika ny anehoana fahasoavana tokoa amin'ity taona ity. 100% de nous sommes dignes de recevoir la bénédiction cette année. Ary ankoatran'izany manana finoana ianareo. À part cela, ayez la foi. Zay rehetra tonga teto, Tous ceux qui étaient ici, tonga eto amin'ny tiasan'Andriamanitra ity, tous ceux qui sont dans cette œuvre de Dieu, no ny olana no ny zavatra sarotra nanjoanao na tongavanao teto. si c'est à cause des difficultés ou des problèmes que tu as vécu que tu te trouves ici, Agapa départ à zéro ianao tonga teto. peut-être que tu étais départ à zéro quand tu es venu ici. Fa mino ianareo zay efa nahatsodrano tamin'ity taona ity fa amin'ity taona ity hiakatra farim-piainanao. Ayez la foi, vous tous qui avez reçu la bénédiction, que cette année, tu vas t'élever cette année. Marina ke zany tena ambarako aminareo zany. Cette parole est vraie. Misy teny zay voalazan'ny Paoly apôstôly ao amin'ny boky Korinthianina. Il y a les paroles de l'apôtre Paul dans Corinthiens. Misy ireo zavatra tsy mbola hita amin'ny masonao, tsy mbola reny sofinao, tsy mbola ny tomponao ho Paoly no efa nomanin'Andriamanitra ho manina ho antsika amin'ity taona ity. Il y a les choses que tes yeux n'ont pas encore vues, que tes oreilles n'ont pas encore entendues, qui ne sont pas encore entrées dans ton cœur, que Dieu a déjà préparé pour toi cette année. Ho tanteraka amintsika rehetra ane zany Cela e. va se réaliser pour nous tous. Ho tanteraka amintsika rehetra ane zany Cela e. va se réaliser pour nous tous. Fa lehibe indrindra Mais le plus important, mino ny teny voalaza ao anatin'ity baiboly ity ianao. croyez en la parole qui est écrite dans cette Bible. Araka toavy zay voasoratra ato anatin'ity baiboly ity. Et mets en pratique ce qui est écrit dans cette Bible. Na dia tsy mifanaraka amin'ny saina maneritreritra ao ary inoy araka toavy. Même si cela n'est pas conforme à tes propres pensées, obéis et mets en pratique. Ary aza mihemitra mihitsy anao fa aoka androso foana. Et ne recule jamais, mais avance toujours. Ataoko fa tsaronareo tsara ny tantaran'ny Joseph. Je crois que vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Ny lohabava tamin'ny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy, dikany nofy nomen'Andriamanitra azy dia hoe hisandratra ambony dia ambony Joseph. Dieu lui a parlé à travers un rêve. Et dans ce rêve, Dieu lui a dit qu'il va s'élever. Akory tokoa zava-magaga fa rehefa nijoro tamin'izany fahitana nomen'Andriamanitra zany Josefa dia tanteraka zany telo ambin'ny folo taona taty aoriana. Et le miracle qui s'est passé quand Joseph a obéi à ce songe, cela s'est réalisé plus tard. Ka tsy mahazo araka teny le mpitarika fotoana teo mety misy zavatra sarotra na zavatra manahirana andalovanao fa tsy mahazo mihemitra ianao. Comme le conducteur de louange avait dit tout à l'heure, peut-être que tu vas traverser des épreuves et des difficultés, mais tu ne dois pas reculer, tu dois toujours avancer. Mila mandroso foana isika. Nous devons toujours avancer. Mila mandroso foana isika. Nous devons toujours avancer. Fa anankiray anisan'ny lehibe aza manota intsony. Et le plus important, ne pêche plus. Aoka ijoro tsara ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao.
Reste toujours fidèle à Dieu jusqu'au bout. asehoy fa olon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra ianao. Montre que tu es vraiment le peuple de Dieu et enfant de Dieu. Ahita voninahit'Andriamanitra nesika amin'ity taona ity. Nous allons voir la gloire de Dieu cette année. Ahita voninahit'Andriamanitra nesika amin'ity taona Nous ity. allons voir la gloire de Dieu cette année. Alleluia. Alléluia. Na dia efa mandeha aza fotoana andoantsika anokana fotoana andoaliky vavaka na dia fo ihany azy tiako mantsy anao tena hiakoka amin'Andriamanitra hibebaka raha nanota ary faharoa hivavaka mba ho mpakatohan'Andriamanitra sy ny teniny. Même si le temps passe vite, j'aimerais que nous consacrons du temps pour prier et nous mettre à genoux, parce que j'aimerais que tu te repentes devant Dieu et que tu pries que tu vas obéir à sa parole. Ho anareo ny tokantrano afaka mandoalika ihany koa ianareo. Pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi vous mettre à genoux. Samy mivavaka fondrehitra aza izy. Priez de tout votre cœur. Ireo mpitarika fiderana ka tany tonga dia maka toerana. Que le groupe de louanges prenne place. Da ho ary hivavaka isika rehetra. Nous allons maintenant prier. Samy mivavaka amin'ny fondrehetra isika tonga eto. Que chacun prie de tout son cœur. Tena asehoan'Andriamanitra fa tena tapa-kevitra hiala amin'ny fiainana manota ianao. Montre vraiment à Dieu que tu vas abandonner ton péché. Te hitondra ny fiainanao amin'ny fahasambarana mantsy ny tomp'Andriamanitra. Car Dieu veut emmener ta vie dans une joie parfaite. Ataovy ary mivavaka. Prie de tout ton cœur. Mivava amin'ny fonao rehetra. Prie encore. Sokafa ny vavanao dia ataovy ny vavaka. Exprime-toi, ouvre la bouche. Ary tsy ilay fahotana mahazatra ny olona ihany no aoka hibebanao fa hatramin'ny resaka toe-po, resaka fitondran-teny hibebo daholo zay zavatra atsapanao hoe tsy tokony ho fiainanao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao. Demande pardon pour tous les péchés, pour les erreurs, pour les comportements mauvais, pour toutes tes pensées mauvaises. Tout ce qui déplaît au Seigneur, pardonne. Demande pardon. Tapoha mihitsy ny hevitrao fa mitehatra androany ity dia hitoetra olona vaovao miaraka amin'ny Jesosy ianao. Prends une bonne décision aujourd'hui. Prends la décision de suivre Jésus-Christ comme un homme nouveau. Ary tsy eto ihany ianao no hitoetra olona vaovao fa any amin'ny toerana rehetra misy anao any. Et que ce ne soit pas aujourd'hui seulement que tu prennes cette décision d'être un être nouveau. Ho ataon'Andriamanitra sambatra ianao amin'ity taona ity. Dieu te rendra heureux cette année. Ho ataony sambatra ianao amin'ity taona ity. Dieu te rendra heureux cette année. Araka ny afatra netiko teo ihany koa dia ekeo isakatoavy ny tenin'Andriamanitra rehetra. Et comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, accepte et obéis à toute parole que Dieu prononce pour toi. Atao vanatra ho antsika ny nanjoa an'Saoly sy ny zanak'Israely. Prends comme exemple de ta vie ce que Dieu a fait pour Saül et tout Israël. Samy mivavaka arak'izay fanetanana ataoko izay ianareo. Que chacun prie de tout son cœur maintenant. Mivava isika rehetra. Exprime-toi, prie de tout ton cœur. Roe devoly zay nitonanao manota. Chasse le diable qui t'invite à pécher toujours. Aza manaiky azy intsony ianao. N'accepte plus que le diable. Toero izy. Oppose-toi à lui. Toero izy. Oppose-toi. Ataovy zava-dehibe aminao ny fiainana manompo an'Andriamanitra. Fais que ça soit le plus important dans ta vie de servir Dieu. Toy izy mivavaka fa izahay ateloana anao le hira hoe o ny rany Jesosy. Continue ta prière. Le groupe de louanges va nous conduire dans une louange. Holy Son,
toy izy mivavaka tompoko. Continue ta prière. Aí. Toy izany le hira hoanirany Jesosy. Maintenant, pose ta main sur ton cœur. Andriamanitra ranay izay ny an-danitro. Notre Père qui es aux cieux, misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe izay efa nitiavanao anay. nous te remercions pour ton grand amour pour lequel tu nous as aimés. Tsy nahalalanao zahay fahiny. Nous ne te connaissions pas avant, Fa ankehitriny nefa tonga olonao. mais maintenant nous sommes ton peuple. Tonga zanakao ihany koa. Nous sommes tes enfants. Satria ny fitiavanao anay ny fototry izany. Parce que c'est ton amour la cause de tout cela. Namangy anay ianao mba hiverenanay aminao. Tu nous as visités aujourd'hui pour que nous revenons vers toi. Nandresy lahatra anay ianao mba hinonay an'i Jesosy. Tu nous as convaincus de croire en ton Fils Jésus-Christ. Misaotra Andriamanitra. Merci Père. Fatao amin'i Jesosy. Merci car nous sommes en Jésus. Dia noafanao tamin'ny fahotana izahay. Que tu nous as expié nos péchés. Nataonao tonga olom-baovao. Tu nous as rendu un homme nouveau. Misaotra ihany koa ny amin'ny fanentanana nataonao anay. Merci également pour tout ce que tu nous as incité Manomboka aujourd'hui. androany zava-dehibe aminay ny mino ny teninao. À partir d'aujourd'hui, nous allons croire en ta Ary parole indrindraindrindra ny makatoa izay nolazainao. et faire ta volonté. Misaotra Andriamanitra. Merci Père. Ho sambatra izay amin'ny tontolo ity. Nous allons être heureux cette année. Ho sambatra izay amin'ny tontolo ity. Nous allons être heureux cette année. Ilay tsodrano nampitondranao ny mpanomponao. Ta grande bénédiction que Ataonao nous tanteraka avons, amin'ny fiainanay. tu vas l'accomplir. Ataonao marina amin'ny fiainanay. Tu vas la rendre vraie dans Ka notre dia vie. sambatra izahay. Et nous sommes heureux. Sambatra izahay. Nous sommes heureux. Misaotra Andriamanitra. Merci Père. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Samy maka toerantsika rehetra. Nous rejoignons notre place. Dia iroso avy hatrany isika hitondra ny fanatitra. Nous allons maintenant passer Tena aux atao avy amin'ny offrandes. folo rehetra ny fitondrana ny ampahafolo-karena amin'ity androandroany ity. Venons apporter nos dîmes et nos offrandes de tout notre cœur. Rehefa avy moa tatazana eny toerana ny fanatitra mazatra. Et pour les offrandes, elles seront récoltées à notre place. Mandroso ary isika zay tondra ny ampahafolo-karena ty anoloana dia rety mpitarika fiderana hitonantsika hihira ho an'Andriamanitra. Ceux qui vont apporter la dîme peuvent tout de suite avancer. j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu. Oh, il ne laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu.
oui, j'ai un grand Dieu. Regarde ma vie, Regarde ma vie, remplie de merveilles. Connais-tu mon Dieu? Il est le Dieu des miracles. Oui, il accomplit toutes ses promesses. Les miens coulent en abondance. Ses grâces n'ont pas besoin de recette. Oui, c'est mon Dieu. Oh oui, j'ai un grand Dieu. ah, eh. C'est mon Dieu. Oh oui, j'ai un grand Dieu. C'est mon Dieu. Oh oui, j'ai un grand Je suis enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Je Dieu. suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Oh. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu. Acclamons fort le Seigneur. Tomboliteka mabe ho an'Andriamanitra any isika dia araka fanaontsika rehefa tonga amin'ny faravolana tahako izao a dia mizara voaloha prak dehibe isika ka androany no rak dehibe voalohany omenantsika amin'ity taona diavintsika ity rak dehibe voalohany ataontsika zany le izy ka tiako ianareo a amin'izao fiandohan'ny taona izao mba tena anao mihoatra no izay mieritreritinareo hoe tena nome mihoatra no teo aloha ianao filoana no anetanako anao mba andehananao be dia be ireo olona miresaka amiko amin'ny birao a na ety an-dalana hoy izy ireo pastera efa leo tanteraka ny manao ampahafolokarena arivo ariary a na 2 arivo na 3 arivo fa tianao ampahafolokarena be dia be mihitsy aho dika zany a matoa izy afaka manao ampahafolokarena be dia be dia nahazo fahasoavana be dia be tamin'Andriamanitra dia hoy aho hoe raha mino anao dia tarika anao amin'izany Andriamanitra ary ilay filona tokoa tena mitondra fahagagana ao anaty baiboly zao satria nino ilay vehivavy nararina dia raha hoe hokasiako fotsiny lamban'i Jesosy dia ho sitranao dia rehefa nataony dia sitrana izy ka mitendry mandeha ity anao raky dehibe isika dia finoana no andehanantsika hoe anao be dehibe a dia tsy ho latsaka intsony zany mandra-patapitry ny taona tika zay zany a dia ho tahina be anao amin'ity taona ity mangataka andreo tompony andraikitra mba izara an'ilay valopy dia andaontsika mbola anao hira fiderana ho an'ny tompo ihany ao anatin'izany tompoko
samy a mandray valopy isika rehetra dia amin'ny herinandroany a averinao ilay valopy a entinao mandray anjara rako bebe Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout mon papa. péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh Je suis dans la joie. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a nourri. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a nourri. La 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 la. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh La m'a la 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 la. la 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 la. Une dernière fois. Teatana mafitsika ho an'i Jesosy rery. Tao mafiany tehaka tompoko dia fanamafisana kely ny filazana efa fantatsika raha-pitso alatsinainy amin'ny eniny fotoan-dehibentsika eto mikasiny amin'ilay atao hoe herinandro magaga nomen'Andriamanitra teny aho ary raisiko amin'ny finoana ilay teny mba hisy io herinandro magaga io le vavaka maraina amin'ny enina ka hatramin'ny fito ka raha possible aminao dia amboary foana programma ahafahanao tonga eto amin'ny enina maraina aza tara satria
ora ray fotsiny no afatsika manao vavaka miaraka eto dia rehefa aveo moa amin'ny 12 ora amin'ny 2 ora dia mbola miaraka amin'ireo mpampon'Andriamanitra zay nahazatra antsika hatramin'izay isika hitsaka anarytsika tompoko amarina fotoana miarana teto raha eo misaotra sy mankasitraka anao zahay fa vita soma tsara ny fotoam-pivavahana zay tondranao anay androany nino afa teto anao nanarika teto anao ary ny teninao zay natao teto nambara teto niaraka tamin'ireo fiderana dia mitondra anay ho amin'ny fifoazam-panahy lehibe tokoa ka tsy olona matory intsony izahay ka mbola hitoetra anota fa olona hitoetra ny famasinana sy ho madio eo anatrehanao ary hitoetra ihany koa olona tena mino zay ny olona zay anao ary ho pakatoa ny teninao rehetra omena vony anahy hitra ianao Andriamanitra tsy toa anio ampitso ary mandrakizay amen rary fahasoavana ho antsika rehetra tompoko